dia mangataka izay ny fitondram-panjakana raha tena misy ny fitondram-panjakana malagasy arovony vahoaka madinika. Manabatsika rehetrarehetra any atoatrany tsirairay avy any raha avandray ary tonga soa eto amin'ny kato ifo tonga soa eto amin'ny foivay zao alinalina kely zao tany amin'ny ny toerana nisy any Madagasikara la resaka kolikoly toerana 149e sur 180 tany zany any toerana nisy any Madagasikara la resaka kolikoly raha ny resahany afrobaromètre iverenako zay orina kely ao ny tahany kolikoly zany any tena manao kolikoly betsaka indrindra ao Madagasikara dia ao amin'ny lafiny gendarmerie sy police pirenena tsy zany namorona an'izay fa tamin'ny sondage zay nataony afrobaromètre izay fikambanana vondrona tsy miankina ary tsy gouvernementa manao sondage mikasika ny resaka kolikoly any Afrika. Misy fikambanana africaine 7 zany efa nanaovan'io sondage io dia ny Madagasikara manokana ny tena mitazona laharana voalohany amin'ny resaka kolikoly dia ny ao amin'ny manodidina ny gendarmerie sy police pirenena. Manaraka azy dia ny ao amin'ny resaka juridique sy magistrat. Dia manarakaraka an'izay dia ny ao amin'ny présidence sy ny membre ny présidence ary ny fonctionnaire tsy ho lava resaka fa aleo avelako aloha reo ijery an'ity dia afaka miverina zany hoe no conclusion fohy dia fohy ny tenako rehefa aveo fa aleo aloha nareo avelako aloha ijery an'ity dia mijery fa finaritra jery atramboalohany ka hatramin'ny farany ny zavatra iainantsika madinika ny zavatra iainan'ny malagasy madinika manasanao ijery atramboalohany ka hatramin'ny farany ary dia rehefa aveo indray verina ny tenako maso totompoko. Olana ny amin'ny fianakaviana maro tato anatin'ny folo taona farany ady tany. Nahitan'izany avokoa ny faritra rehetra hatramin'izay ary tsy nisy hafa-ny ala ny sarangam-piarahamonina isan-tsokajiny fa saika voadona daholo. Antony isan-karazany moa no miteraka ny olana saingy misy ihany fototra hitovitoviany indraindray. Hitarainan'ireo voadona amin'izany matetika ny fanampara-pahefana sy ny fananam-bola ahafahana mibaiko ny sampandraharam-panjakana sasany toy ny fitsarana sy ny fananantany sy ny sisa izay matetika voatonontonona amin'ity raharaha ity. Tarainy zany le taninay anaovan'olona kely le taninay zany dia tany napetraka ny dadabeanay izy zany vita taontaony ny tarasy fantovana akadiny tsorotsy masava sara taontaony zavatra izany vita tearinanay malaky zay zany ny origine de la propriétaire zany meny izy reto any tany io efa azo le taontaony origine de la propriétaire mivoaka amin'ny tarandavabeanay kanefa ny zatra nakahaka anay tatearina zany nohon'izay fa mivoaka ny juridique tatearina zany anjara anarana olo-kafa ny zavatra voan'le juridique zany anjara olo hafa dia hafa mivoaka tamin'ny juridique. Dia tonga vao maraina tamin'ny dimy sasany tonga dia namantsika amin'ny varavaranay tamin'ny fantsika avy eo naka hazo izy tonga dia nibareny azy hoe ty ivelany zany le varavarana dia nanomboka teo zay tsy tafavoaka fa zay zany mbola matory ao an-trano vao hidy ao dia le vadiko tato tokotany efa niasa vao maraina no hoe midony ianao aty fa hidiny le varavarantsika dia zay aloha ny alady maraina iny zany dia raha nytenenina izy dia izy moa tsy miteny fa hoe nanany fahefana hony zany dia zay tompoko ny mahatonga anazy manao an'le famatsiana le varavaranay zany nefa io foana eo zay ny mivoaka eo ny miditra dia zao zany zay zao tsy manana ivoahana fa ny ambaravarakely no miaka-midina misaoty. Fa fahatongavany teto dia anao mutation natongavany dia kanjo le mutation nataony miteny amin'ny anarany dia aho indray zany no ligadra teny an-tany mora
Ny anay zany dia resaka tsy tia fa tany amin'ny tribonaly dia ny zavatra napagaka anay tao amin'ny tribonaly fa tokony ho resinay izy a nefa le zavatra nitranga tao dia hoe nafahana noho ny fisalasalana le olona. Ty zany dia tsorona fa resaka géomètre fahadisoan'ny géomètre zany le zavatra mitranga eto satria rehefa nandrefy tany taty ny géomètre dia misy acte de partage judiciaire mihitsy zany le toerany ty acte de partage judiciaire mivoaka tamin'ny 1995 dia rehefa tonga eto ny géomètre zany aseho azy le acte de partage hoe zao zany zavatra misy eto ka raha andrefy tany nareo dia ampanarao an'ity le izy tao anatin'izany efa tsy nirarahan'le acte de partage judiciaire le géomètre midina ty fa tonga dia zay hitsinlohana any hainay io asa io zay fa asanay foana io fa tsy atoronareo amin'izany zay fa mahafantatra ny tokony ataonao zay dia nandeha zany dia misy alatra be dia be tao anatin'le tany na nitracena ny lalana 20 mètres carré makany amiditra aty amin'ny taninay le lalana ny taninay zany amin'ny atsasaka ny tany tonga dia efa faritana géomètre hoe ty tonga dia alain'ny géomètre voakany dia voaka ny manao rapport izy any amin'ny fitsarana dia resy foana zay efa niady foana tamin'ny 2002 nakaty zany efa niady tamin'ny tany io dia resy foana tao anatin'izay ny géomètre mba entina mahazo taratasy amin'ny fitsarana midina manao hidina anao expertise n'le tany tsy mety midina zareo dia le fandravana nefa ny tonga foana dia efa indimy teo amin'ny indimy teo ngamba ny huissier tonga teto fa ty androany ty tsisy filazana tsisy nininina fa dia tonga dia fandravana fotsiny zany zay zany tsisy nampiomana tsisy nininina fa dia tonga dia fandravana ny tonga teto afa force 10 gendarme vatan-dehilahy ngamba fo amin'ny 20 dia miaraka amin'ny huissier nandrava tena tsisy naresaka mihitsy ary efa manana titre ara-dalàna ako mividy ara-dalàna nyty tany ty ah ary amin'izao fotoan'izao izy dia milaza fa nandresy izy tany amin'ny tribonaly nandeha première instance nandresy zay première instance après aniny amin'izay a resy foana zay ka dia ohatrany gaga ihany zay raha olona manana titre ara-dalàna mbola gesy amin'le izy olona tsy manana titre no milaza azo mpandova tsy misy mihitsy ny famarinana zay manana titre ara-dalàna amin'ny matompo tanànanay ka ny olona zay miady aminay amin'izao fotoana izao a olona tsy manana titre tsy manana inona tsy manana papier ka mba nangataka amin'izay hoe ampiseho anay no ny taratasy ma anareo an'io tanàna ito tsy misy taratasy asehoana anay na ankairana laza izy mahafantatro olona faratapiny eo atao vetianareo atao fa tsy hahanareo zany mihitsy io dia atrambo zao moa zany dia ohatr'izay foana ny zava-misy ary raha niakatra tany amin'ny tribunal zao zay farany teo a satria naka avoka mihitsy mantsy tamin'ny fotoana io tonga tany a dia ozy izy ny avoka hoe resinareo fa tsy seken'ny fanjakana mihitsy mifangatanareo nefa magaga dia efa nahazo grosy efa nisy afisy napetaka tany amin'ny commune nandritra ny aima hoe andrasana zay anohana lizy tsy nisy ny olanao zany dia le amin'ny fitsarana mikasika ny fitsarana ny tany aty ambanivohitra za zany a dia nahazo an'ity tany ity par voie de prescription acquisitive ary procédure ela be mihitsy io mandeha nanketin'ny domaine mandeha nanketin'ny vokotany tsy nisy olona se manifeste hoe anazy ity dia nandeha ny didin'ny tribunal dia azonay ny titre an'ity mandeha ny certificat de non recours nandeha ny publication any amin'ny mpanao gazety ity zao misy mbola ty mihitsy le original mandeha ny affichage a tany amin'ny domaine tsy nisy olona se manifeste azo titre zay nanoho an'ity trano kely ity dia quelque temps théorina heritaona théorina mihitsy a misy olona tonga miseho azy hoe mpandova dia niakatra tribunal indray soi-disant tsy voantsy izy dia niakatra tribunal le izy dia resy zay voaka ny didy annulation de titre démolition déguerpissement remise en état en littéral tsy haiko aloha zay remise en état azo atao dia gaga aloha zay a
anarana daholo ny papier a titre vitara daholo ny procédure de resy zay de horafana daholo zany ty tranonay ty fa de mba miangavy zay a ohatrany misy tsy ara-dalàna zany eo amin'ny fitsaranao. Nanomboka mipetrahanay teto zany a tamin'ny 1975 io toeran'io a de tsy nisy nanjary a nandritra tamin'ny fotoana zay natokavana teo ka hatramintsika resaka teo zany resaka zao zany. Après ny zavatra zany de nangataka zay amin'ny analam-panjakana zany a nanao ny prescription acquisitive zany zay. Vitanay ny affichage a, vitanay koa zany ny reconnaissance, vitanay ny volan'ny domaine araky ny droit. Tsy nisy nanoana, tsy nisy nanelindelinanay a fa zaka tokony tompony zay a ary nanjary ny tany zay a nanamainty milala ny tany ary morcelenay zany io toeran'io a maromaro zany izay a de ny fampizaka atsakasy-andavany tamin'io toeran'io. Tateorina zany tamin'ny 1900 2000 de nisy olona nitranga zany nilaza fa ho mpandova tokony io tany io. Rehefa tonga mpandova io de nilaza nanony hoe anay ny tany. Rehefa lazan'zay de niteny zay ny hoe eto ny profonareo zany a ilazanareo fa nareo ny tany satria tany io zany a fa nangatany ara-panjakana. Teo nefa de laza izy ny hoe anay ny tany a fa vazaha zany izay a de zay mpandova an'le vazaha tamin'ny andro ny kôlo teo aloha. Rehefa teo zany le zavatra de tsy nanaiky izy zany amin'ny zavatra io fa tonga avy hatrany de nitory izy zany a analanay amin'le toerana. Ny zavatra nampalelo zany ho anazy zany no fiteniko zavatra de zao a rehefa nitory izy tsy amidiny aminay ny tany a fa mialy izay a ampahantsorina fotsiny de potena ny zavatra zay nataonay teo. Zay nefa malelo kosa am'izay fotoana zay satria tsisy nanelinkelina zay tamin'ny fotoana nanaovanay ny construction io zany. Tateorina izy vao tonga milaza ho tompon'le zavatra. Na teo ary nefa zay zavatra zay de tonga le vazaha avy any andafy Erika Simonet nifanaraka taminay zany no hoe efa fokon'olo lenareo no nioccupé an'le toerana izay moa zany any avelany no zay zavatra zany ozy izy a de nifanaraka zany isika fa omenareo le tany satria fa nahavita inareo mizavalirany le toerana. Raikitra zany le toerana teo fa mifanaraka de naka huissier izay zany teo a nanatrika ny contrat zany a ananay taratasy a eo ampelantananay 30 000 mètres carrés. Rehefa naloha nefa izay vola io zany nisy ny nandoa de nisy anabavin'le vazaha avy any avelany zany tonga teo nilazany hoe tsy amidinay aminareo ny taninay fa miala teo ianareo. Le volan'le sasany efa naloha any amin'ny hôtera zany a hatramintsika miresaka zao zany tsy niveriny le tranon'ireo olona reo a mihidy. Le sasany lesaky anto le vola araky ny fanarahana tsy niekeny intsony zany. De teo zany a no nitrangan'le olana de nandeha niady moa zany première instance cour d'appel de nivalazany finition nivalazan'le cour d'appel de ny hoe amafisy nandidy tany amin'ny première instance ozy a satria nareo tsy nahafeno ny fepetra. Dinona le fepetra valaza de hoe tamin'ny 1975 zay nefa nananjary le tany zany. Kanefany a teo amin'ny 2002 zay vao nanao ny fangatahana ara-panjakana zany amin'le tany. De tsy nikotiny zany le teo amin'le 1975 mipetrahanay a fa le naovanay le fangatahana 2002 zany no niraisany zareo de hoe tsy nahafeno nareo 20 ans zany ozy izy 20 taona no zany a didinareo zany amerina tany amin'ny tompony. Rehefa teo nefa zay zavatra zay zany de teo zay bon rehefa zay zany zavatra miseho amin'ny zavatra zao zay tsy nitohananareo nanao an'le valera zany a angataka zany zay a expert zany totratren'ny tribunal zany mba hidina zany anao nievaly le vola laninay amin'le toerana. Rehefa nandeha nefa io ady io zany a lavo ny fitsarana le zavatra fa hoe lavina fangatahanareo expert ijery anao ny expertise zany fa de namafisiny foana hoe mamerina an-tany amin'ny tompony. Very-hevitra ary tsy mahita ambaratonga-pahefana iaro azy intsony na iaro ny zony mihitsy ny maro anisa rehefa tia ny mpandroba alaina ny taniny araky ny fitaranana voaray fa toy ny tsy manan-kery intsony aza na ny pirofo sy taratasy ara-panjakana ny velan-tanana manoloana ny herin'ireo manindry azy ireo. Tsy misy resaka ny fanaovana tompoko tamin'ny fanaovana an'io zavatra io fa any tany zako misoratra aminy zany vidanazy zany tompony tompoko. Raha zao fandeha zao maromaro satria zay ry zao misy eo amin'ny
eo aminay fotsiny za zao misy ao amin'ny folo ao a dia riapita misy any amin'ny folo mahery ihany koa dia akoatran'reto zany ny aty akoatran'ny aty ambady mality mbola betabe daholo dia zay zany ny tena hoteteny ho alaina daholo akeriny fotsiny nefa tsisy taratasy mamana mariny anazy tsisy ninina fa dia valy braingina mandrahoana fotsiny izy zany hoe ninina nataonareo na hoaizy nareo na hoaiza tsy maintsy lasanay io ka tena mitaraina tompo fa tena tsy afa-manoatra fa majinika tany amin'ny première instance zay dia nandresy foana satria marina foana dia nampiakatra appel zay tompoko ary rehefa tonga teo amin'ny appel zay tompoko dia resy ary niakatra tany amin'ny cassation sy tany amin'ny faratapo indrindra dia mbola resy zay tompoko dia nahagaga nefa le dossier tompoko fa dia tsy mamaky ve tompoko le mpitsara hoe ahoana na ahoana ty dossier ty fa ny anomalie petraky ny avokanay ary dia efa navoaka daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy mety tao anatin'le dossier io tompoko dia modiny tribunal tsy hita ve reo tompoko nefa dia nisy profo ara-dalàna tompoko zay zany a tany magistrature tany ministère laza hoe didy de didy zay ihany dia tsy hitany antsony zay atao dia nametraka fitoriana tany amin'ny Bianco dia le tombo Bianco tao zany a dia zay zany tonga dia miporter plainte pour faux et usage de faux satria olona milaza tompony izy nefa tsy tompony akory zay zany farafara tsy mangataka amin'ireo avoay daholo ny taratasiny hoe mba manaprove hoe tena anazy ty tany ty zay fotsiny ny angatahanay aina iteraka korontana sarotra fehezina ary nampisy fifandonana namoizanaina tany amina toerana sasany mihitsy azy ty firongatry ny olona ara-tany ity satria manomboka manohitra ireo iarana ho fiarovan'ny tenany sy ny fananany noho sy fitokisany intsony ny fiarovana avy amin'ny fanjakana tsy manaiky mihitsy zay tompoko fa aleo mangataka ny manam-pahefana zay ahefan'izay zavatra tokony atao ny ahy zany mampalahelo ahy dia reto gabine sy dosy retsy mbola anay faratry ny ahy dia tonga dia nanaovany brigade fotsiny nanaovany an'io dosy gabine io fa mandana ozy mitory rehefa tsy mazaka ianao fa mbola party anay fa faratry ny rindrina ihany no anao ozy na inareo ara ozy mbola ho tapenako hitady lalana fa faratry ny rindrina ozy dia naka géomètre tamin'izay dia le géomètre zany nanao naka an'le izy dia borne atao anatiny ato ny tokony ary mbola io manaraka io dia nitapenany eo le borne dia le mpanao géomètre mpanjakana téléphone police gendarme izy dia tonga teo amin'ny police naka an'le mpanao anina géomètre nandrefen'le tany mba tsy ialahana eto amin'ity toerana zay fa nanjarianay toy ny teny madama nanjisy ny taona maromaro lavaka be rano be ohatran'izany ny totorana nandaniana ny herim-po tsinona moa ny tany ray camion raha dinia pio camion vao mahatompo sa atao hoe atsasakara fotsiny tonga zay ozy ampiatra andidy zany a fa analanareo amin'ny toerana expulsion zay no nahatongavany a zay tsy nisy taratasy zany na préveniranay zany a alohan'ny fotoana akizy daholo ny teo zany moa dia telefôna moa nany antsena satria miasa moa io landro atandro le zavatra zay io moa nanaovanay PV zany tany amin'ny fokotany zany a zay ananany taratasy eo ampirataranay zany a fa tsy ambava fotsiny le izy dia hoe tonga le olona 23 no valazan'le taratasy zany nefa 22 zareo ny tonga ao anatin'ny PV ny fokotany moa zay zavatra zay ny zavatra zany tsapanay zany dia ny hoe zay ozy izy le oisia tsy mahazo alalana manao ny démolition fandravana fa kosa anao ny expulsion anatin'ny nandritra zay heritaona mahery heritaona sy tapany zany zao dia tokotany izay no mipetraka zany ary anjady taminay zany tsy fahasalamana sy fijaliana na ny fahavoazana zany mikasiky any zanakay satria ny zanakay mianatra zay eto tokotany tsy misy ny jiro tsy misy ny latabatra sy sisy zany anarandreo dia manjary nanana ny fahatarahany daholo zany reo zanaka manjafonay zany noho le fijaliana zany eto tokotany hatramintsika amin'ny resaka zao androany zao zany vao maika miamafy hatrany ny tsindry amin'ny fakanatan'olona ankeriny amin'izao fotoana izao ary maharava fananana sy fiariana fianakaviana maro tokoa alanenina farany ho an'ireo hiaram-pahavoazana ankehitriny moa ny fanaovana antsoavo any amin'ny mpitondra any atampony any sao mbola ho voatandro ihany ny rariny sy ny hitsiny ankoatra ny ara-dalàna amin'ny zo ny sitraka ny fananany
raisiko atanandroa ianao tompo jereo vo nikamboty a jereo vo manano tena sanatria tsy hoe manao otage anao amin'izay akory sanatria tompoko fa mba jereo marina tompoko manao antsoavo aminao a mba jereo marina tompoko mba jereo famarinana miangavy anareo mpitsara mba anao famarinana ka mba miangavy a monsieur le président mba jereo famarinana miantso manao antsoavo anao satria efa tsy hitako tsony zay hitarainana ka raha ohatra ka mbola misy ihany ny fiarovana ny zony madinika raha mbola misy ihany ny zoma olombelona mba hipetraka any anatin'ny trano reny ankizy reny a zaza mambahivavy a dia mangataka zay ny fitondram-panjakana raha tena misy ny fitondram-panjakana malagasy a arovo ny vahoaka madinika zay tsy mandady didim-pitsarana ary tsy manakana ny anateterahana didim-pitsarana fa tokony mba jerevana ny zoma olombelona ny olombelona saripady amin'ny malagasy ny tany ary mahasarym-piaro azy tokoa ny fananan'izany nefa izao ararotiny mahery zao ka andrasana ny sy ny fandraisana andraikitra mazava sy mifanaraka amin'ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana mahakasika ity olana goavany ity mba hiantohana ny fitoniana eny anivon'ny fiarahamonina ahatonga ny tena afampandrosoana nisy fanadiadiana enina izay nataony afrobarometre tamin'ny firenena afrikaina fito ambin'ny telopolo teo anelanelan'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 5 ny ekipany afrobarometre dia tonga tany a Madagasikara nanao sondage ihany koa ary notarihin'ilay orinasa COF Resources nanaty hady olon-dehibe izy ireo 7 no noadiadiana tamin'ny volana janoary 7 marina aloha fa efa nisy ihany fanadihadiana nataonyity afrobarometre tia tany a Madagasikara tany amin'ny taona 5 ka hatramin'ny 7 fa niverina kosa indray izy ireo nanao fanadihadiana ndre mandeha tia amin'ny 7 rehefa nivoaka zany fanadihadiana zany dia voamarika zany fa ny ao amin'ny 44% zany ny malagasy mieritreritra hoe eo anivony polisy pirenena sy gendarmerie pirenena no feno kolikoly avo dia avo indrindra raha 7 isanjato kosa indray ny malagasy zay mieritreritra hoe ao amin'ny manodidina ny fitsarana no tena feno kolikoly raha mikasika ny membre ny gouvernement manokana indray kosa izy dia 4 isanjato ny tena feno kolikoly le resaka fandaharana zay noentiny nasio ny mpanao gazetitsika dia mbola resaka ady tany ihany koa ary Madagasikara ray manontolo maro de maro izy io fa raha tsy olantsika raha ho tanterina eto daholo ny zavatra nitranga atao Madagasikara resaka ady tany izay resaka fibodiana tanin'olona resaka kolikoly hoe zay mahita mahafantatra olona ambonimbony ao na rehefa vahiny ianao dia afaka maka zavatr'olona mora fotsiny tsy ho ampy ny fotoana ananantsika raha zay no ataontsika Transparency International dia niforona tany amin'ny taona 1970 tany Berlin zany hoe raha jerevana zay tena mbola tsy lany ary tena mbola tsy vita ny resaka kolikoly ao Madagasikara fa tena mbola misy dingana lavitra dia tena mbola lavitrezaka ny alana amin'izany kolikoly zany satria raha nijerevantsika le resaka ady tany teo dia maro ny zavanitranga teo ny ady tany misy samgasy misy vahiny fa ny ankamaroany zany dia ny vahiny ny tena mahazo ny tany malagasy izay zavatra tsy azo diovirana ary tsy azo adinoana zay zavatra zay fa zay zavatra iaina ny malagasy ray manontolo raha nijerevantsika teo nanonona anarana olona anankiray izany hoe frantsay ilay olona izay naka ny taniny sy ny taniny fianakaviany izany hoe vazary zareo zany dia satria teo ny ady resaka colonisation fanjanahantany ka vazaha zany nanjanaka tamin'izay fotoana zay dia aleo zany vazaha zany ny tompon'le toerana fa mpindrana zany ny gasy azay zavatra zay tsara ho fantatra fa mbola hisy ary mbola ho isy mbola iaina ny malagasy any aoriana any zay iatsika malagasy hindrana ny tanitsika amin'ny vahiny izany hoe etsy alavitra etsy tsika no mitazana ny vahiny miaina manao zay tiany atao
amin'ny tanytsika amin'ny tranontsika zany hoe le trano nataotsika tsy mendrika amin'ny azo ireo an dia arodana ohatran'y nahitantsika azy teo hoe misy fianakaviana mipetraka ao anatiny an dia fantsihana ny varavarana zavatra mampalahelo zany zavatra ohatran'izay zavatra hiainany malagasy ary mbola hiainany malagasy raha ohatra ka tsy tonga saina ny malagasy hiala amin'ny resaka kolikoly ifanometanana ny samy malagasy io zany a dia manomboka any amin'ny fitezana manomboka ao amin'ny tokantrano zay vao mivoaka ny tokantrano malagasy dia tsy tompony itsony fa vahiny daholo ny tompon'ilay toerana vahiny daholo ny tompon'ny tranony Madagasikara ka izany rehetra zany dia minamoa ty ilay tongavana fa izany rehetra zany dia noho ny kolikoly ihany satria maro ny olona ny teny teo a izay nianjadiny zany tantara zany zavatra loza zay very fananana very trano zany a fa dia manodidina ny fitsarana ao amin'ny magistrat ao amin'ny tribunal ao amin'ny fitsarana ao ny tena betsaka ny kolikoly ao zany ny tena mandeha kokoa le corruption satria raha dinitsika zao ny toerana tsika manko matetika mahita hoe may ny toerana tary may ny toerana tatsy reny a paikady teknika angalana le toerana dorana le izy a dia afindra toerana le olona le vahoaka madinika dia aveo a lasa hitantsika building na hotely na trano mijoalajoala dia fantatsika avy trano fa raha tsy ireo olona ambonimbony zay manambola dia matetika vahiny ny tompony fa tamin'ity fandaharana zay naseho ny mpanao gazetitsika misy gasy izay manana ny toerana ambonimbony misy ihany koa vazaha izay manambola satria nanjanaka taloha dia mbola te hanjanaka hatramin'izao ary mbola manjanaka hatramin'izao zay aza dino ihany koa ka naka ny toerana ity zavatra tia misy maro dia maro mbola misy a maro dia maro zavatra tia amin'izao fotoana zao a tohitany amin'ny vangain-drano zay nafatesana fatin'olona ary efa tsy manaiky tsony a ilay gasy tsy manaiky tsony le ponina zany le fokon'olona dia aleony mihitsy ny ainy no manefa toy izay omeny ny vahiny na omeny ny olona izay manao azy mahitahita ny taniny satria zay le atao hoe tsindrazolena zay le atao hoe fanapara-pahefana ka zay zavatra zay a no nangatany rehetra olona reto fanampazavana zay zavatra zay nangatany izy reto fa fitsinjovana mba hanaovana fidinana potony mba hijerevany filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy tsy resana n'le tahany kolikoly teo a fa mba hijerevany filohan'ny repoblika manodidina azy a ho hitany zany a ny fitarainany roponina marina fa efa nisy nandeha tao amin'ny ainao manjery fa tsy feno la izy maro dia maro ary tena mbola maro dia maro ny olona hianjadiany zany tsy indry azolena zany maro dia maro ny olona fokon'olona zay ataotsika hoe tsy dia nianatra ny sasany na ataotsika hoe manano tena ihany koa ka anaovana fanapara-pahefana ka esorina eny amin'ny fananany esorina eny amin'ny fananany zay azo ny napetraky ny razany napetraky ny razambeny taminy ka ny olona manana ny olona mahitahita ny vahiny no makasika zay zany no nasehoanay aty mba ho hita ny filoha sy ny manodidina azy ny zava-misy hiaina ny rovahoakany hiaina ny rovahoaka madinika ka mba mila jerevana akaiky angambany zany na zany ao ambianko na zany aiza jerevana any fototra hoe inona ny zavatra misy inona ny zavatra tsy mety ao amin'ny fitsarana naona no misy zavatra ohatran'izao ao amin'ny fitsarana ireto gasy tsy nahita vazatsika teo hoe very na resy raha resaka ady tady fa gasy daholo ny tenenina teo gasy daholo ny hita teo misy nahaka avocat misy nefa kamaroza marobe mihitsy zavatra nyresantsika teo zavatra nijerevantsika teo ka gasy daholo izy ireo ka matetika resy foana satria misy an'le pot de vin izay omenantsika ao amin'ny fitsarana zany hoe misy an'le pot de vin izay omenantsika ao ambonimbony ao any amin'ny ambonindrindra aloha misy an'le izy dia avy eo miamidina le ambonindrindra mahazo pot de vin ambonimbony dia ny anambony any manome ny antonontonony dia ny antonontonony manome ny kelikely ainsi de suite ohatran'izay fanaovan'izy ireo azy idia ilay vahoaka madinika aty ambany aty tsy hitany atao ka mba tsy ho ravaresaka zay fa nety moa zany samy gasy dia mba samy mifampianatra isika satria samy ezaka
anondrotra ny madagasikara ho avo samiezaka atsika samgasy a ampandrosany madagasikara ka raha ialana am'izany fampandrosoana itognafana am'izany fampandrosoana zany ialana aloha ny kolikoly ialana aloha ny fanapara-pahefana fa tokony mitovy zo daholo ny rehetrarehetra ary mila jerevana ihany koa lay resaka hoe zon'olombelona ny anesehoana intsy nanaovana nyty fandarana manokana ity zany a resaka aditany sy resaka corruption ty a mba hijerevany filoha sy ny mandidina sy iritsika ao amin'ny fitsarana re tompoko a mba tsy njovony majinika jerevana ny zavatra misy ao amin'ny fitsarana satria maro de maro mitaraina amin'izy io misy ny ankamarozan'ny olona zay tsy namon'olona ny ankamarozan'ny olona zay tsy nanao fahotana no mameno ny prison mameno ny fonja fa ilay olona nanota ilay olona namon'olona nangalatra satria zao zavatra zajiny fa eto ambonin'ny tany raha ianao manao halaboty mangalatra mofo dipaina na mangalatra zavatra kely be reny mameno ny prison reny olona reny no mameno ny fonja mangalatra ko mangalatra fa ilay mangalatra zavatra lehibe toy ny volamena toy ny bois de rose toy ny vola be toy ny tany toy ny zay zavatra raha vo zavatra goavana be zany raha mahita zany a tsy madagasikara rery any azafady a tsy madagasikara rery any fa jerevy daholy a manao recherche kely a de jerevy fa zay mangalatra zavatra be da be vomaika miakatra grady zay mahatonga ny ty ambonin'ny tany ty tsy mety mivoatra fa ho an'ilay mangalatra madinika satria mieritreritra zareo hoe matoa ty olona ty navita halatra ngeda be de manana loha izy zay manana loha zany hoe manatsaina izy amin'izy ireo fieritreretan'izy azy ireo a manatsaina izy matoa izy navita halatra be da be satria iny a mila teknika be da be mila stratégie be da be nanaovana an'iny ka ny olona andeha angalatra koa tsy mila stratégie fa mangalatra zavatra maimaika satria izy tsy fananana sakafo na tsy zavatra ohatran'izay nangalany anazy satria izy mila te sakafo faran'izay maika ka zay zavatra zay a ny tokony mba jerevana ao amin'ny fitsarana fa misy zavatra tsy mety kely ao misy zavatra tokony areninao misy zavatra tokony amboarinao tsy ola fa resaka fa iny zany zavatra nomentsika tandroany a iny a ny azo natolotra tandroany a betsaka ny malagasy mbola mitaraina betsaka ny malagasy mbola voany tsindry azo lena betsaka ny malagasy very fananana betsaka isika malagasy anaovana fanararota-pahefana satria misy ny manana hatrany ny mahantra miamahantra hatrany ny madinika hatrany ary mbola tsindrina mahery kosa miamahery hatrany ary manindry saorana nanaraka hatrambolaka hatramin'ny farany a amin'ny manaraka ndray manome fotoananao a iresaka mikasika ny coronavirus indray tsika manaraka fa mijanona foana eto amin'ny pagetsika mijanona foana eto amin'ny chaîne YouTube tsika de misaotra tsika izay fanina mpanaraka ny info ivay mpanaraka ny kanto info a izay manome torohevitra manome fisaorana matetika mandefa message aty amiko isaorana ihany koa manofaly a mpanao gazety a zay mahafinaritra be mazoto be a nanao an'ity a manome a vaovao atsika matetika tsy bazana torahana voninkazo kely izy am'izay izy mba mazotozoto miasa de manome fotoananao indray a manaraka misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a filoma daholo tompoko manaraka indray